Des produits, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Miezaka manafina ny fahantrany vahoaka malagasy ny fitondrana HVM amin'izao akatoko ny feonam-beny tany amin'ny teny frantsay izao. Enjikenjehana ny asa tokony atao amin'ny andavanandro andraisana feonana ny tampony. Ny andindin'izay arahanao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboaza Razanatsoa. Tsy araka ny tiany fanjakana seo ny vahiny ny zava-misy hena ny vahoaka malagasy isan'andro. Na ny fitantanana na ny toe-karena na ny sosialy, samy ahitana ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena. Mampita hafatra amin'ireo vahiny ny Wake Up Madagascar. Isan'ny tafiditra anatin'ny vina ny antoko malagasy miaramiainga ny hanomezana sehatra ny tanora, andraisan'izy ireo antanana ny fanovana sy ny fampandrosoana ilain'ny firenena. Tanora maro no resy lahatra amin'izany vina izany ka nanatevin-dahara ireo tanora malagasy miaramiainga noraisina teny amin'ny ivotoeran'ny antoko androany. Nahitana fidina ny 500 isanjato ny vidin'ny jirofo any amin'ny distrika ny Vangaindrano tamin'ity taompio tazana ity. Vidin'ireo mpanangom-bokatra amin'ny vidiny ambany ny vokatra noho ny lalana ratsy. Any ivelany kosa indray, vola mitentana 520 tapitrisa dolara no nefain'ny filoha Amerikanina Donald Trump anoneran'ireo mpianatra ny Trump University ny tory azy. Ny andindin'izay rahanao afaka fotoana fohy. Vita ve ty télécommande hoateritsika rahabitso? Ka io jiro hitan'ny latapaka io ariko. Ty lesy misy solution amin'ilay be. Ouai, mety amintsika kosa lesy ty a. Ne craignez plus les coupures d'électricité. Simple d'utilisation, facile à installer. 5 watts à 300 watts. Monocristalline, polycristalline. Baolay, représentant de la marque originale Baolilay. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. 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 Bonjour, mapatanzaka zemsuka samba sambata. Bonjour nareo e. Bonjour. Bonjour. Maro karazana gu amnas, tsara loatra zangala amnas. Jitsika jiaby. Bonjour. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Sainto, Loarano face à la mac. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto.
Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Faire du shopping à Haku, c'est du bonheur. Un vaste parking sécurisé, des espaces enfants et aires de jeu, plus de 10 restaurants et 50 boutiques, des banques et pharmacies ouvertes même le week-end. Accourdi, votre galerie à côté du village de la francophonie. Nous sommes dans le sillage de la 16e cuvée du sommet de la francophonie de Madagascar. TV5 Monde mobilise son antenne pour l'événement. Édition spéciale, émission en direct, vivez le sommet comme si vous y étiez. Musique, cinéma, documentaire. Avec TV5 Monde, opérateur direct du 16e sommet, la francophonie s'invite chez vous. 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. C'est le rendez-vous de la francophonie et c'est sur TV5 Monde. Hey, mahalinanao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Ampifaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarabananao tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ety ampiandohana ihany koa dia hialana tsiny ny fahatapahan'ny fahitalavitra teo aloha teo noho ny olana izay misy any ambony tsimbina setry ny politika kosa avetrany miezaka ny manafina ny fantrany vahoaka malagasy ny fitondrana HVM amin'izao akatoka ny fionana tampon'ny francophonie izao mody miasa manamboatra lalana manadio ihany koa ampiarina ny lalàna mifehy fifamoivoizana asa izay tokony atao amin'ny andavanandro fa tsy andrasana fionana an-tampony ny andindin'izay ary dia arahinao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboazy Rasanatsoa. Miasa mafy ny fitondrana HVM tato anatin'ny fotoana fohy izay tsy manerana Madagasikara nefa no ahitan'izany ezaka izany. Amboarina lalana simba, manokatra lalana vaovao, diovina ny sisina arabe, lokoina ny sisina trottoir, apetaka ny takela-by ilaina amin'ny fifamoivoizana, lokoina ny tonelina Amboda, amafisina fandriampahalemana eto Andrenivohitra. Tsy ny eto Andrenivohitra ihany no ahitan'izany, hita taratra ihany koa izany any Antsirabe. Natomboka ary miasa andro manalina ireo mpanamboatra lalana. Lalana izay fampanantenana ny filoham-pirenena tamin'ny volana Jona, saingy izao vao tanterahina. Azakazaka raha intosika. Ny antony afaka fotoana fohy dia ho avy any an-toerana ny mpanjaka amin'ny Maroc, Mohamed VI. Raha izay asa maika izay no resahana, mitondra vokatsoa ao anatin'ny fohy ezaka ny fandraisana fionam-ben'ny francophonie. Saingy tsy haritra izany satria tsy tena finiavana ny anova zavatra no nanosika mpitondra anatanteraka ny asa. Menatra ireo vahiny manakaja marobe ho avy eto Madagasikara mpitondra ka manatanteraka asa tsy an-tsitrapo. Tsy misy azo antenaina aorian'ny fionana ny tampony io. Ho tapitra hatreo ny asa satria tsy misy fandraisana fionana ny tampony intsony avy eo. Miverina amin'ny mahazatra indray ny vahoaka malagasy avy eo. Ny madinika ihany no ampiarana ny lalàna velona, ny lehibe mirihiriha hatrany, sady manambola, manam-pahefana no mahafantatra olona manana fahefana. Lazay ny tompona andraikitra ambony ao amin'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie, ny komity mpikarakara ny fionana ny tampony ary ny mpitondra fa hitondra vokatsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fandraisan'ity fionana ity. Filoham-pirenena maro no avy eto ka lalana iray mety hidiran'ny famatsim-boly zany avy eo.
Marina amin'ny ampahany ihany zany kanefa misaina ary manara-maso ny fivoaran'ny toetra ara-politika eto Madagasikara amin'ny filoham-pirenena na Prime Ministre ho avy eto. Ary isan'ny mahafantatra tsara ny zava-misy eto amin'ny alalan'ireo maso ivony miasa eto an-toerana na amin'ny haino aman-jery. Manjaka ny kolikoly, tsy mahaleo tena ny fitsarana, ny fahefanam-panatanteraka dia mijabaka amin'ny sehatra tsy miankina, tsy mandry fahalemana ny tany, na amin'ny renivohim-paritany, indrindra any ambanivohitra. Ny asa andavanandro ny mpitondra no tsarain'ny filoha na Prime Ministre vahiny fa afaka atokisana na tsy ny mpitondra malagasy. Raisina ohatra ny fampanantenana nomen'ny filoham-pirenena, alebiazina serana mpiara-manidina Ivato, hovitaina ny village de la Francophonie. Lalana lehibe ahafahan'ny fiara 4 milahatra no amboarina miazo any Ivato. Nijanona ho fampanantenana fotsiny ihany zany, tsy nisy tontosatra amin'ny farany. Miriry fotsiny fa handray ny feonamben'ny tany miteny frantsay saingy tsy misy ezaka tanterahana fanandrify amin'izany francophonie izany. Na eo amin'ny lafiny politika, toe-karena, sosialy ary indrindra ara-kolotsaina. Ny vahoaka malagasy tsy amporisihana handray anjara feno sy faly avanja manoloan'izany famporisihana hijanona trano, ahafahany vahiny mivezivezy malalaka. Raha iverenana ny fampanantenana tsy tanteraka omen'ny filoha dia tranga izay efa iainan'ny vahoaka malagasy taorian'ny fampelezan-kevitra nataony izany. Betsaka no tenen'ny vava, tsy nisy ny tanterahan'ny tanana, hatreto aloha tsy misy izany fahatokisana izany. Vitsy ireo mpamatsy vola, sa mampiasa ny volana eto Madagasikara. Ny vahoaka malagasy ihany efa tonga saina amin'ny fihetsika ny mpitondra, indrindra manoloana izao fidiran'ny sinoa amin'ny endriny maro izao manerana ny nosy. Fa isan'ny tafiditra ao anatin'ny vina ny antoko malagasy miara-miainga ny hanomezana sehatra bebe kokoa ny tanora, andraisan'izy ireo an-tanana ny fanovana sy ny fampandrosoana izay ilain'ny firenena. Taorian'ny Congrès national izay notanterahana teto Andrenivohitra, tanora maro no resy lahatra amin'izany vina izany ka tonga nanatevin-daharana ny tanora malagasy miara-miainga. Androany ary no fotoana izay nandraisana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy. Ny antsiprin'izay avetrany. Notanterahana androany teny amin'ny fobe toeran'ny antoko malagasy miara-miainga ny fandraisana ireo mpikambana vaovao anatevin-daharana ny tanora malagasy miara-miainga izay misolo tena faritra maro manerana ny nosy. Fitovian'ny vina sy fomba fijery ny antoko ny amin'ny ampiarana ny fitsinjaram-pahefanana tena izy, fikatsahana ny tombontsoa ny rehetra fa tsy tombontsoan'olom-bitsy, fampandraisana andraikitra ny tanora ireo amin'ny ankapobeny no naresy lahatra azy ireo. Le fanovana tianay ho tratrarina sy ho jerena amin'ilay izy zany ho an'ny malagasy rehetra fa tsy ho an'ny tenako rery na ho an'ny MMM ho an'ny fikambanana manokana fa ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Ny tanora no tena manana sehatra lehibe eto amintsika, tokony hanana asa ireo tanora ireo, misy mahavita fianarana nefa tsy manana asa. Dia mba tiako zany hoe izay tanora mba manana asa mba entina hampandroso an'ilay Madagasikara antsika. Maro ny zavatra fampiresana tamin'ny bureau MMM dia hita hoe nitovy le foto-kevitra hijoroana satria miainga fa ny foto mihitsy zany ny fivelarana eto amin'ny firenena zay vao izy zavatra hoe ilamy eto. Miainga avy any amin'ny toe-tsaina tokony amboarina voalohany. Dia zavatra manaraka an'izay ny fanomezana lanja ny tanora mba hivelatra bebe kokoa eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay, tanjona raha nambaran'ny filohan'ny tanora malagasy miara-miainga ny hanabeazana sy hisarihana ireo tanora hatsiaro voakasika amin'ny raharaha politika sy ny fitantanana ny firenena. Fantatsika fa ny tanora no maro anisa raha ny statistika no jerena ary tokony handray anjara mavitrika tokoa ny tanora amin'ny fiainana ara-politika amin'ny firenena fa tsy tokony ravitanana. Ka izany no antony nanaovana izao fotoana izao. Mbola isy ihany koa ny fampiofanana ara-politika omena ireo tanora ireo, ahafantarany tsara hoe inona ny tokony atao, inona ny atao hoe politika fa tsy ny zavatra ratsy ihany foana no fantatra amin'ny atao hoe fiainana ara-politika eto amin'ny firenena. Ary izany fanovana ny fiainana ara-politika izany indrindra no tanjona apetraky ny tanora malagasy miara-miainga. Nazavain'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fionan'izy ireo androany ihany koa fa mampanohitra ara-dalàna ny antoko, manana ny programa mpampandrosoany sy ny vahaolana amin'ny tsy fitezana eto amin'ny firenena ny antoko fa tsy manohitra fe-manohitra fotsiny. Teto mpampandrosoana izay ho an'ny tombontsoana rehetra ary hanomezana sehatra bebe kokoa ny tanora. Manaitra ny vahiny izay handray anjara amin'ny francophonie ho avy izao. Ireo eo anivon'ny Wake Up Madagasikara ny amin'izao fotoana izao manoloana ny zava-misy izay iaina ny vahoaka malagasy isan'andro tsy araka ny tian'ny fanjakana. Aseho ho an'ireo vahiny ny zava-misy iaina ny vahoaka eny fotsiny. Fanadihadiana entin'ny Lili Rabiata.
Matin'ny anoanana, tsy mianatra, miaina anaty aizina, tsy misy rano fisotro madio, kolikoly amin'ny sehatra rehetra, tsy misy asa, voageja amin'ny fanehoan-kevitra. Ireo no mamaritra ny andavanandron'ny Malagasy ny fitondrana fenina amin'ny vahiny ankehitriny, hoy ny Wake Up Madagascar. Tokony tsy anaiky ho fitahan'ny mpitondra ny vahiny, ho hiatrano izy ireo ary tokony hanokatra ny masony amin'ny zava-misy marina eto an-toerana. Tonga nay nandray anjara tamin'le hetsika zany dia be zavatra tsy ampy aminay. Ary le francophonie izy fantatsay hoe inona ny tsy misy ny avaratsan'le izy. Araka ny fitadiavanay vola satria nohanay androany tadiavinay androany, nohanay rapitso tadiavinay rapitso. Dia tsisy zava-patanay zany le francophonie. Zay tsy afaka hivarotra eto amin'ny francophonie fa hoafenina zany zay tsy afaka handeha aty hivarotra. Nefa ny eto ny fivelomanay, eto ny fitadiavanay. Dia tsy hitanay zay atao ahoana zany zay ny afenina nefa zay olona mihinan-kanina isan'andro mamela zanakay. Hoe reto miena vola ohatr'izao manava tapitra amin'ny francophonie, aleo miseho fahatrano fa tsy afenina. Ary ny tsokoko tsy afenina fa aleo aseho fa tsy tako manao anaty akanjo. Sahirana ny olona, aleo mba hitady. Mitodika etỳ Madagasikara ny fijerin'izao tontolo izao amin'izao sommet de la francophonie atao eto amintsika izao. Dia zay zany te hisolo tena ny Malagasy hoe misy Madagasikara akoatran'izay ampisehoan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao hoe lamina daholo ny tanàna zalasa tsara tarehy be daholo nefa ny Madagasikara mbola misy zavatra be dia be mahazo anazy. Zavatra mety azo tokony ahitana vahaolana ihany fa nefa indraindray ilay izy ataon'ilay fanjakana tsy dia ataoko tsy amin'ny teny vahiny tsy priorité anga. Dia mate ampiseho zany zay amin'izao tontolo izao hoe rehefa tsy meno anay fanjakana angamba nareo afaka manana pression amin'ny fanjakana hoe mba jereo ireo Malagasy ireo. Manoloana ny fandrarana sy ny fepetra andraisan'ny fanjakana mandritra ny francophonie no nanaova ny Wake Up Madagascar hetsika io atoandro io. Hetsika entina ampitanina fa tsy tokony mandritra ny fandraisana francophonie ihany no andaniana vola hikarakarana sy hanatsarana ny eto Antananarivo. Mitaky ihany koa ny mangarara amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ny volam-panjakana ny hetsika. Ny hetsika androany dia fihadisoana firaisan-kina amin'ny mpanatrika ny sommet de la francophonie rehetra mba hiaraka iray feo hiteny ny zavatra tsy mety eto Madagasikara, indrindrandrindra manoloana ny fikarakarana ny francophonie izay heverina hoe nahitan'ny fanjakana ampiasana vola be mihitsy satria tsy misy mangarahara hoe aveza ilay vola, tsy ny fikarakarana an'ilay izy ny toerana fa ny fomba fanatanterahana azy ary indrindrandrindra hoe rehefa amin'ny fotoana iraisam-pirenena ohatr'izao dia hitan'ny fitondram-panjakana ihany ny mampiasa vola ahafahana manetsika mahakasika ny fandriampahalemana sy ny sisa fa rehefa itsika Malagasy no miteny dia tena tsy raraha indry zaro mihitsy ka mba mangataka zany hoe ny izay vahiny rehetrarehetra eto mba iray feo amin'ny Malagasy mba hiaraka hitaky an'izay tsy fihetezana rehetra na ara-sosialy na ara-toe-karena eto Madagasikara izay. Maro ny hetsika nentin'ny fikambanana tahaka izao ilazana ny tsy rariny sy ny tsy mety amin'ny fitantanana ny fitondrana ankehitriny. Mampibaribary ny elanelany eo amin'ny vahoaka Malagasy sy ny mpitondra ny zava-misy. Mampiseho ihany koa ny fomba fitantanana ny fitondrana ankehitriny fa tsy lahara-pahamehana amin'ny fitondrana ny vahoaka Malagasy. Variana amin'ny famonoana afo kosa ny mpitondra izay rafidinina ny fanambarana izay navoaka ny vovona ny firaisamonim-pirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Antsoavy nataon'izy ireo ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny sosialim-bahoaka. Mioramanitra. Efa tafiditra amin'ny antsasadalana ny fiam-potoana natao iasan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina raha ny zava-misy anefa miamtotongana ny sosialim-bahoaka ary tsy misy ny fandriampahalemana araka ny fanambarana nataon'ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny sehatra ametrahana fitoniana iombonan'ny daholobe ahitana fikambanana manodidina ny 50 hatreto aloha variana amin'ny famonoana afo ny fitondrana araka ny fanazavan'ny Randriamalala Robert Charlie. Voalohany ny vovonana dia matsapa fa efa tsy tapina fenina intsony ireo lesoka izay tokony hijerena vahaolana amin'izao toe-jaram-pirenena misy eto izao raha tsy laza afa-tsy ny politika ny sosialim-bahoaka satria mahita izay fa ohatra ny variana amin'ny fandaminana sy ny famonoana afo amin'ireo hetsika politika mpanoherana misy ny mpitondra ankehitriny. Manoloana zany dia manao antso avy izay anatin'ny vovona ny fiarahamonim-pirenena atao anatin'ny CNVP ny tokony hijerena akaiky izay sosialim-bahoaka izay satria raha ny
vokatry ny fanadiadiana izay nataonay dia mitovy tsisy valaka amin'ny zavaniseho tamin'ny iainany vahoaka tamin'ny krizy ny mbola iainana amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny rafitra mazava mipetraka, tsy maro toerana ny fitondrana, tsy miatra lalàna ho ihany izy. Fa kosa noho ny tsy fisiany izay rafitra mazava mipetraka sy lalana zay dia tsy maintsy mizotra makany ilay lalana alehan'ny firenena zany. Manao zavatra ny mpikarakara fifidianana miezaka misokatra ho avy rehetra manahoana ny fampiarana zay zavatra zay. Be da be ny zavatra natehanao ary ianao rehefa tsy mipetraka zay lalana zay sy lamina rehetrarehetra zay tsy mety io. Efa hita ho mihamaro ihany koa amin'izao fotoana izao ny firaisamonim-pirenena manao ny tombana nandritra ny taona nitondran'ny filoha Rajaonarimampianina. Hatreto aloha tsy mbola hita izay fanasoavana ny sosialim-bahoaka mitombo hatrany ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra, miakatra ny tany tsy fanarahan-dalàna sy ny maro hafa. Lafy ny fiarina kosa indray ilain'ireo tanora ny manana fijery amin'ny asa izay atao aorian'ny fianarana raha ny antontanisa avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Mahery ny 500 ny tanora navita fianarana eto Madagasikara no miasa amin'ny sehatra izay tsy mifandraika amin'izay fianarana izay. Fanadiadiana entiny Narindra Randrianomanana. Amin'ny fiainana be dia be ny olona manakiana nefa ianao manana visionao dia raha ohatra hoe hiain'ny fanakiana ny olona visionao ianao dia tsy ho lasa lavitra mihitsy fa mila mandrosina dia eo ary ny obstacle ozy izy ny fitenenantsareo azy dia efa lesona goavana be zay fa eo ihany koa ny hoe mila manana vision lavitra kokoa mba vision tsy ho anao rehetra fa mba entinao ampandroso manodidina anao ny firenenao, entinao hanampiana ny havanao rehetra mba samy androso surtout hoe ampandroso ny firenena. Toy izay ny hevitry tsanta momba ny fiatrenany ho avy eo amin'ny sehatry ny asa. Ny olana mipetraka hatrizay ny tsy fananany tanora traikefa ahafahana miditra tanteraka eo amin'ny sehatra matianina. Ny tontolon'ny lamaody, ny teknôlôjia vaovao sy ny kolontsaina no nisarihana nisain'ireo tanora tamin'ny sekoly miisa 3. Ny mba hananan'ireo tanora fijery hatrenany ho avy sy finiavana anatanteraka tetikasa iray no tanjony tompon'andraikitra. Reo sehatra reo zany dia safidiana manokana mihitsy satria hita hoe reo sehatra reo amin'izao no tena mahaliana ny tanora no tena hoe betsaka zany dia hiditra amin'ireo sehatra reo nefa ny sehatra mora hidirana zany ilay izy dia mahasarika kokoa ny tanora maromaro. Dia entina angalan'ireo ankizy angam-panahy zany avy amin'ireo matianina reo dia natao indrindra izy io entina hanampiana ny tanora mba halala sy hafantatra ny zavatra tokony atao zany mba amin'ny haitrehan'ny ho avy zany. Zavatra voalohany tena ilaina ananana zany dia ilay finiavana manao zavatra. Raha manana finiavana zany ianao ka manantona an'ireny fondation na karazana ONG reny dia misy olona manampy foana fa ilay izy zany tena hoe ilay finiavan'ilay ankizy te-hanao zavatra zany no tena mila atosika bebe kokoa mba ahafahana mampandroso an'ilay resaka tetikasa. Nangatahana tamin'ny zareo koa hoe ny olana eo anivon'ny fiarahamonina misy anazy dia arak'izay zany dia ny ankabeazan'ilay tetikasa dia mahakasika indrindra ny resaka éducation. Fisarihana ny sain'ireo tanora andrarahatra no tanjony tompon'andraikitra amin'izao fankalazana ny herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fandrarahana izao. Rehefa manana ny fijeriny ho avy ireo mpianatra, isy ny fanaraha-maso an'ireo tetikasan'ireo mpandray anjara ao anatin'izany. Miainga ny tsekoly ny finiavana amorona, hikaroka sy andraraha mba hialana amin'ny tsy fananana asa. Raha ny antontanisa farana avoakan'ny Instat, efa tretsika hatramin'ny 5 hetsy isa-taona ny isan'ireo tanora mitady asa eto Madagasikara. Any amin'ny distrika ny Vangaindrano kosa indray dia nahitana fidinana eo amin'ny 500 ny vidin'ny jirofo tamin'ity taom-piotazana ity. Antony izany ny faratsian'ny lalana ka vidin'ireo mpanangom-bokatra amin'ny vidiny ambany dia ambany ny vokatra jirofo fa eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka any amin'ny faritra iny. Fanadiadiana Mioramanitra. Nidina 500 ny vidin'ny jirofo any amin'ny distrika ny Vangaindrano ankehitriny na dia niakatra aza ny kalitaon'ny vokatra raha mitaminy tamin'ny 2 taona lasa. Izany hoe raha mitentina 3 alina ariary ny kilao jirofo tamin'ny taon-dasa, lasa 5 sy 3 alina ariary zany ankehitriny tamin'ity taom-piotazana ity. Ratsy ny lalana ny antoerana, manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana, tsy ampy ny orana, ireo no anisan'ny antony mampilatsaka ny vidin'ny jirofo. Ny mikasika ny jirofo any Vangaindrano dia diso fanantenana aloha zany
mpamboly jirofo sy le vahoaka madinika satria nieritreritra zany ny tamin'ity hoe any amin'ny 150 000 zany ny vidiny jirofo raikilao nefa n'izao zany izy 75 000 de farany ambony de lasa ohatry ny diso fanantenana ny olona zany raha jereva aloha zany de azo lazaina hoe eo ihany zany somary mbanakatra kely tamin'ny 2 taona lasa zany fa mivokatry n'izay zasy eo amin'le tsy fahampiana herikandro. Miasarotra hatrany ny fiainana ho an'ireo mponina any amin'ny faritra ary miatra hatrany anaty vilany izany. Ankoatra ny fidinan'ny vidin'ny jirofo izay fotom-piveloman'ny mponina ny vangain-drano, miakatra ihany koa ny vidim-bary any an-toerana. Dia faharoa manarakarak'izay ny kapoaka amin'ny vary dimanjato eninjato satria zany ny antony amin'ny fotoana hitongavan'ilay campagne mihitsy zany no anapahana an'ilay pont ao Analaben'ny Manakara. Dia tsisy tonga any daholo zany ny camion rehetrarehetra sy ny transporteur rehetra miakatra be zany ny vidim-piainana ny vangain-drano. Dia lasa manao ny tsy fanaony zany ilay olona manjeky ny asa ratsy sy ny dahalo. Ohatrohatran'izay zany ny any aminay. Dia fiakaran'ny vidim-piainana mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eo lahateo koa ny tsy fananana asa. Misy fahasarotany eo amin'ny fitaterana ny vokatra. Karazana fiara voafetra ihany no tonga any an-toerana araka ny fanazavana. Fanampin'izay koa zany eo amin'ny resaka lalana, camion double pont zay vao tonga any amin'ilay toerana any ambanivolo misy an'ilay vokatra jirofo. Manano sarotra be zany le hitatefana an'ilay jirofo hiakatra aty an-drenivohitra. Ao zany ny resaka olana amin'ny resaka jirofo. Ny fandriam-pahalemana moa zany raha ohatra hoe mavoangona jirofo amina taonina anao zany ohatra hoe eo amin'ny 2 taonina dia efa miahiahy ianao raha vao tsy manana gendarme miaraka aminao satria efa tena tsy sarotra mihitsy zany ny ainanao amin'ilay resaka hoe fandriam-pahalemana efa tsy matoko tena anao na dia matory ao an-trano za raha vao ohatra hoe manana jirofo raiky tapo fotsiny ianao. Dia efa miahiahy be anao ny anapetraka an'iny ao an-trano ao fa rehefa anao manana raiky tapo zany dia tonga dia efa amidy le izy. Mivelona amin'ny fambolena avokoa ny 700 isanjaton'ny mponina any an-toerana, mampiamotra ny seha-piariana jirofo ny olana tsy fandriam-pahalemana sy ny vidin'ny vokatra izay tsy mitsaha amin'ny totongana. Mitaraina araka izany ireo mponina any an-toerana ny amin'ny tokony hanamafisana ny fandriam-pahalemana. Famelohan'ny voamieran'ny pirenena mahaleo tena momba ny zon'olombelona na ny CNIDH ny trangana fitsaram-bahoaka izay nisesisesy teto amin'ny firenena tato ato. Navotran'izy ireo tao anatin'ny fanambarana izay nataony ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny zoma olona ireny tranga ireny. Fanadiadiana entiny Mioramanitra hatrany. Miamahazo vahana eto amin'ny firenena fitsaram-bahoaka tato anatin'ny 3 taona izany hoe nanomboka ny tamin'ny taona 2024 hatramin'izao. Miakatra hatrany ny tahan'ny fitsaram-bahoaka hatramin'ny volana septambra farany teo araka ny fanambarana hatrany. Manampy izany, mihamaro ihany koa ny faritra misy io tranga io ka ina ny ahalasa izany ho fahazaran-dratsy raha tsy misy ny fepetra entitra raisina manoloana izany. No amafisin'ny mpikambana tao anatin'ny CNIDH tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa voararan'ny lalàna ny famonoana olona amin'ny fomba tsy rariny izay voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblikan'i Madagasikara ao amin'ny 19. Antony maro ny mahatonga ny fitsaram-bahoaka ary anisan'izany ny fanomezana vahana ny tsy maty manota, ny fampiororoana sy ny famaizana miendrika valifaty, ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny fahefa-panjakana indrindra fa ny fitsarana sy ny mpitandron'ny filaminana sy ny maro hafa. Manoloan'izany tranga izany, manameloka ny fitsaram-bahoaka tsy vokatry ny fiarovan-tena ity rafitra ity, manao antso avo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mba hanatsara ny fahaiza-mitantana, miantso ireo manam-pahefana rehetra voankazo raharaha io, handray fepetra aingana ampitsahara ny tranga io, mitaky mafy amin'ny fanjakana, ny amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly, mampirisika ny fiarahamonim-pirenena mba hampiroborobo ny fanabeazana ho olom-pirenena, ary indrindra ny fanajana sy ny fiarovana ny zo iaina, ary farany mangataka amin'ny ministeran'ny fitsarana mba hampandraisana anjara ny voamieram-pirenena mahaleo tena momba ny zon'olombelona ny CNIDH amin'ny fanekena ireo dina. Fa andray anjara amin'ny fifaninanana anomezana mari-pakasitrahana ny fikambanana misahana ny fampivoarana ny varotra na ny TPO i Madagasikara amin'ny alalan'ny ITBM na ny International Trade of Board of Madagascar. Ny fahatsaran'ny tolotra arabaritra no tsaraina
anomezana izany fankasitrahana izany mandritra ny fionana iraisam-pirenena ny faefatra amby folo sy faefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo novambra izao any Marrakech no anatanterahana izany. Bangladesh sy Afghanistan no ifaninana amin'ny Madagasikara ao anatin'izany ary ny fahaizana mamorona sy ny fananana finiavana amin'ny paikady fampandrosoana no tena isan'ny bahantoerana ao anatin'ny fitsarana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray ny vaditany Vonjomaika no maro anisy eto Madagasikara raha oharina amin'ireo vaditany izay miasa ara-dalàna any amin'ireo faritra izay misy an'izy ireo ankehitriny anisan'ny faritra izay nahitana izany tranga izany ny faritra Ambatondrazaka sy ny faritra Toliara. Fanadihadiana entiny Narindra Randrianomanana. Velotaraina ireo vaditany manerana ny faritra noho ny ataon'ny vaditany Vonjomaika izay manohy ny asany amin'ny faritra misy azy ireo. Manampy trotraka izany tsy fahampian'ny vaditany eto Madagasikara raha manodidina ny 12 miampy vaditany mpianatra samisa 7 izy ireo manerana ny nosy any Ambatondrazaka sy Toliara voalohany. Voafitaka hatrany ireo manandrara ny nivon'ny fitsarana ary velotaraina manoloana izany ireo vaditany. Anankifito ary dia ny lycée provisoire dia mihoatra amin'izany ary tsy vitan'izany ihany fa apetrany mihitsy ao anatin'ny lapan'ny fitsarana ny listra misy ny anaran'ireo lycée provisoire ireo. Zany zavatra zany tsy ara-dalàna ary tsy azo ekena mihitsy satria tena mifanohatra amin'ny voalazan'ny lalàna, mifanohatra amin'ny sata amin'ny feny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara. Teno ny fepetra satria efa misy vaditany mihoatra ny isa 3 zany ao Toliara 1 kanefa dia mbola misy ihany lycée provisoire miasa ao anatin'ny Toliara 1 ary manana toeram-piasana ao anatin'ny Toliara 1 izay tena araka ny voalaza teo mifanohatra mihitsy amin'ny voalazan'ny lalàna. Ankoatran'ny fisandohana efa mahatonana izay no tsy mbola nahazo ny sara ny station an'ireo vaditany raha ny fanazavana trany. No tsy nisy ny fandoavana an'izany ataontsika hoe saran'ny citation zany dia tiana ihany zany ny misarika ny sain'ny tompon'andraikitra mba hojerena akaika ny mikasika ny fandoavana any saran'ny citation izay ataon'ny vaditany satria ain-dehibe ny asan'ny fitsarana mihitsy koa mantsy ny fizaran'ny vaditany ny atao hoe citation. Manoloana ireo olana ireo anisan'ireo fekevitra nivoaka nandritra ny atrikasa naharitra 2 andro ny fanavozana nisa tamin'ny feny vaditany mbola itony fizarana traikefa iarana amin'ny vaditany vahiny indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy. Velotaraina ireo vaditany manerana ny faritra noho ny ataon'ny vaditany Vonjomaika izay manohy ny asany amin'ny faritra misy azy ireo. Manampy 7.3 miliara ariary io ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana ny drafitra nasionaly momba ny fananantany hatramin'ny taona 2024. Izay no nivoatra nandritra ny fanehoana ara-pomba ofisialy ity drafitra nasionaly ity. Mipetraka hatrany anefa manoloana izany ny aya amin'ny fanatanterahana izany. Fanadihadiana entiny Ony Nasaina. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny drafitra nasionaly momba ny fananantany. Drafitra entina mampiatra ny lettre de politique foncière. Mandritra ny 5 taona manaraka no anatanterahana izany drafitra nasionaly izany ary vola mitetina 7.3 miliara ariary no ilaina. Amin'ny ankapobeny, tsara ny tanjona napetraka ho ny mpiara-mombona antoka saingy mbola misy ny aya, indrindra fa amin'ilay volavolan-dalàna momba ny régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière titrée. L'atelier d'aujourd'hui va permettre donc de poursuivre les échanges. Ny atrikasa dia ahafahana manohy ny fifanakalozana satria misy hatrany ny fanontaniana mipetraka. Misy hatrany ny fisalasalana, ohatra amin'izany ny volavolan-dalàna momba ny propriété privée titrée izay tokony efa hodinihana eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao. Izay ny antony angatahanay ny anaovana dinika ahafahana maka hevitra avy eny fotony. Que ce texte fasse toujours l'objet d'une large consultation nationale. Tsy ny vondrona Europeana ihany no mametraka aya momba volavolan-dalàna io. Raha tsy ahivina, efa namoaka fanambarana momba izany ihany koa ny teo anivon'ny SIF na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Ny fikasana ny ametraka ao anatin'ny volavolan-dalàna io ny fahafahan'ny vahiny misitraka ny zo rehetra amin'ny fananantany toy ny malagasy no mivotra tamin'izany. Tranga izay tera-dozy eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny SIF satria ny vahiny sy ny mpanambola ihany no azo ny tany fa tsy ny vahoaka malagasy. Niezaka nanadio ny fitondrana kosa ny minisy-mpanjakana misana ny tetika asan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary milaza fa fampihavanana ny malagasy amin'ny tany ny tanjona amin'izany. Mbola tsy nisy mihitsy hatramin'izay teto Madagasikara tetikasa izay ataontsika eo androany. Ny antony amin'izao fotoana izao ny fampihavanana ny malagasy amin'ny tany. Araka ny nambaran'ny minisy-mpanjakana,
tompivady tsy vita soratra ny malagasy sy ny tany hatreto anefa tsy misy fepetra etitra raisin'ny mpitondra manany olana eo amin'ny sehatry ny fananantany izay mameno ny 570 rahampitsarana manerana ny nosy mampikorotana ny fiarahamonina ary manimba ny endriky Madagasikara eo amin'ny lafin'ny famatsim-boly zany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola ambany ny tany fanajana anjon'ny ankizy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ambony ihany koa ny tahan'ireo ankizy tsy mianatra ratsorina tsy hita mivaingana ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny fanampiana ny ankizy raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ny olon-tsotra na ireo fikambanana no tena mandray an-tanana sy mikarakara mihoatra ny fanjakana. Michela Ranarjona. Laharana faha-efatra maneran-tany Madagasikara amin'ny fahatarany fivoaran'ny zaza latsaky ny 5 taona. Zazatra 4,4 taona no maty noho ny aretina tsy voatsabo alohan'ny fotoana. Mahery ny 2.5 tapitrisa ireo zaza 412 taona no tsy mianatra. 20% ireo zaza any ambanivohitra no tsy misoratra ara-dalàna eny anivon'ny fanjakana eo am-piterahana. 13% ireo zaza ihany koa no tsy miara-miaina amin'ireo ray aman-dreny niteraka azy. Amin'ny ankabeny tsy voahaja amin'ny ampahamantolo no zon'ny ankizy eto Madagasikara. Nateo azy ny fanaosiniavan'i Madagasikara ny fifanarahana mahakasika izany na ny convention relative aux droits de l'enfant. Ampahany izy misy tanteraka fa manontolo mbola sarotsarotra noho ny zava-misy eto amin'ny firenena. Seho an'izay dia mbola misy betsaka ny ankizy tsy tafiditra am-pianarana ohatra. Toraka izany koa ny fiarovana azy amin'ny herisetra mety tsy hanatanterana zany amin'ny sehatra maro, mety avy amin'ny ray aman-dreny, mety avy amin'ny noho ny tsy fahalalana ary mety avy amin'ny situation misy ihany koa. Raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ny fikambanana ny olon-tsotra indray no mandray andraikitra lavitra mihoatra ny fanjakana. Tahaka ireto mpianatra ireto izay nanolo-tena amin'ny fanampiana ny zaza sahirana. Fanampiana moa izay voalazan'izy ireo fa tafiditra hatrany ao anatin'ny fianarana ratovin'izy ireo. Ny fahitana an'ilay izy aloha zany dia tena le toe-piainana sy ponenan'ilay ankizy tena mampalahelo tokoa ary izay no tena nahatonga ny nanao an'ilay asa. Ny antony tena nanaovana an'ilay hetsika moa zany dia eo ihany ilay hoe fanampianan'ny ankizy fa fampiarana sy fanamafisana an'ilay traikefa izay niratovina tao. Raha tsy ahiviny isan'ny ho avin'ny firenena iray ny zaza sy ny tanora. Raha ny eto amintsika manokana tsy ahitana taratra izany eny amin'ny fiarahamonina. Zazanona tsy manan-kialofana, tsy manana ray aman-dreny, tsy mianatra, ireny no mameno ny fiarahamonintsika. Asairay iankina ny fisakafoanan'olona maro no entina aminao tao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity ny fikirakirana ny hazo hahatonga azo arina fandrehitra ampiasain'ny isa-tokantrano. Izay no asan'ny Andriamatoa Solofo hamelomany ny vady aman-janany nandritra ny 30 taona. Anjery fotony izany tranga izany ary onona saina. Tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ny saribao na ny arina fandrehitra. Dingana maro no tsy maintsy lalovana alohan'ny hatongavan'ny arina ho ampiasain'ny isa-tokantrano hoy Razafy Mahatratra Solofo izay nivelona tamin'ity asa ity nandritra ny 30 taona. Raha ny fikarakarana ny hazo tonga arina manodidina ny herinandro ny lany raha ny fanazavany hatrany. Raha ohatra zao hoe kapaina zao le ala hoe manomboka androany dia any tapa-bolana any izany ratsanana. Raha le tsorana io dia tapa-bolana izy matetika anazy dia tokony anaty fatanao izy eo amin'ny 5 andro na herinandro. Zay izany mivoaka. Raha ohatra nahako aloha zany amina manokana dia ny zavatra hitako hoe songadina aloha zany hatramin'ny nanaovako an'ilay saribao dia ny didy amin'ny zanako aloha zany ny voalohany indrindra. Dia ny ankoatran'izay dia ny didy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Mahazo 5 alina sy 2 hetsy hatramin'ny 2 hetsy isam-bolana ny tenany miankina amin'ny tsena. Tombony amin'ity asa ity ny fandehanany mandavan-taona raha ny fanazavana hatrany. Toy ny asa rehetra misy ny olana ny fangalana permis izay mampanano sarotra ity asa ity raha ny fanazavana. Ety aminay ety ambanivohitra Mbatomanga angamba zao ny tena olana zao dia eto amin'ilay resaka hoe permis dia eo amin'ny resaka le ala. Satria le ala zao fa tena tsy dia misy le ala le be da be trandraka azy koa mabobaka. Dia amin'izao nefa anao zany raha vao manao hazo kely eny zao anao dia tsy maintsy angalana permis. Nefa indraindray le hazo vidinay ray alina nefa ny permis manao anazy mety mihoatra an'izay dia eo zao ny olana amin'ilay le mpanao saribolo hatramin'izao. Tsy mila miaingitraingitra hoy Razafy Mahatratra Solofo. Rehefa asa mahavelona ka tsy mangalatra dia atao amin'izao fiainana efa sarotra izao. Zao zany lazaiko anareo raha aminahy aloha zany ny asa zany tsisy hoe ratsy mihitsy ny asa
fanatsanao an'io any raha ohatra anazy zao hitako hoe mavelona anazy zany sarbo raha ohatra hoe misy manaramanary hoe ao anao karamaiko 1 million anao ray volana mety tsy anao an'izay na raha ohatra hoe mahita asa ohatran'izao zany dia aleoko manaja an'le sarbo any lohatra io zany. mitety ala manerana nanalamangy ireo zafa mahatratra solofo manao arina raha ny fanazavany ary tsangangony ny vola miditra aminy izany hoe isaky ny gony feno no andraisana vola 500 zany ho an'ny arina tsorany raha 504 ho an'ny arina mangirana raha ny fanazavany hatrany hiakatra ny arina fandrehitra amin'izao fidirana amin'ny fahavaratra izao noho ny amandon'ny hazo. Maresaka avy any ivelany kosa indray omaly nanefa vola mitentina 520 tapitrisa $. Ny filoha Amerikana Donald Trump ialana amin'ny fitsarana raharaha mikasika azy manokana sy mikasika ny sekoliny ny Trump University. Volanerana ireo mpianatra izay nitory azy no anton'izany. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Mpianatry ny sekoly ambony Trump University miisa 9 no nametraka fitoriana no ny fisandohana sy fisolokiana eo anivon'ity sekoly ambony an'ny filoha Amerikana ity. Fianarana tsy zarizary, mpampianatra tsy mahafeno taranja, diplôma tsy ankatoavina nefa andoavana $303 ireo ny fototra hitoriana izy ireo an'i Donald Trump. Ho fitadiavana marimaritra iraisana sy noho ny fangatahana izy ireo fanonerana, vola mitentina 520 tapitrisa $. No nalohan'ny Donald Trump tamin'izy ireo. Raha ny fanazavan'ny mpisolo vavany reto mpianatra ireto, mety ho tafaverina amin'izy ireo ny antsasamanila ny vola izay nalohan'izy ireo tao amin'io sekoly io na mihoatra. Raha tsy hivina ny 27 Novambra ho avy izao ny tokony hiakatra fitsarana ity raharaha mikasika ny Trump University ity. Hatramin'izay nefa no nandahy izay fiampangana azy sy tsy nanaiky Donald Trump. Laza ihany koa izy fa mitanila ilay mpitsara Meksikana izay handray an-tanana ny raharaha. Ankoatr'izay, voasazy andoha lamanda $2 tapitrisa ihany koa i Donald Trump noho ny fandikanany lalàna mifehy ny fanabeazana. Mialoha ny sarana amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy dia ndeha ho fitsinina aminao ireo vaovao nisongadina androany. Tsy araka ny tian'ny fanjakana aseho ny vahiny ny zava-misy iainan'ny vahoaka isan'andro na ny fitantanana na ny toe-karena na ihany koa ny sosialy dia ahitana taratra ny tsy fandehanana ny toe-draram-pirenena amin'izao fotoana izao. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny vina ny antoko malagasy miaramianga kosa ny fampivoarana ny tanora sy ny fanomezana andraikitra azy ireo ny amin'ny fanovana sy ny fandraisana an-tanana ny raharaha politika eto Madagasikara. Farany kosa tany amin'ny faritra Ivangaindrano dia nahitana fiainana hatramin'ny 200 ny vidin'ny kilao ny jirofo any amin'izany distrika izany. Hatretsy ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fiarahako taminao tatao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ankasitrahana feno ny nanarahanao izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Magasin Saint-Gervista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Magasin Saint-Gervista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, Nanulchanotu, ni Fapalalambovau. Bonjour. Bonjour. Naraino teu, ni vauvau, niaraka tamini. Bonjour. Juantsika jiabe. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.